Salama daholo eo andondrera ho resahana ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Saika amatin'ny fitsaram-bahoaka ny vehivavy lehibe iray izay 27 taona andainga nisy loky nilaza fa hizara tosika fameno. Raharaha famonoana zazavavy kely 9 taona voatazona vonjomaika eny amin'ny fonjan-tsiafahy taoriany nitondrana azy ireo teo anatrihan'ny fitsarana izy telo lahy izay voarorohy tamin'izany. Maty sy novonoiny reny niteraka azy ny zazavavy kely 4 taona sy zazalahy kely izay 2 taona sy 2 volana monja tany Ambodifilao Andalamahitsy Mananjary. Distrikan'ny Fandriana mitaky ny fitazonana ny Taliny Seze Tsiranana. Eo amin'ny resaky ny fanadinana bakalorea indray dia nahitana fihenana ray faingo 700 ny taham-pahafahana fanadinana bakalorea teto Madagasikara ho an'ity taona 2024 ity. Ireo no fakafakana amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa any amin'ny sisa sy tagnatao gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Fisolokina nilaza fa iraky ny fitondram-panjakana handray ny anaran'ireo zay hisitraka tosika fameno izy. Notakina 500 ariary isan-tokatrano ireo olona nandritra izay ary nampanantenay ny 500 ariary izay tosika fameno. Olona manodidina ny 300 isa no efa voangony ary teo ampitadiavana toerana malalaka handraisany ny anaran'ny ireo olona ireo no nantsoina ny zandary. Rehefa nitaky ny taratasy manamarina ny iraka ataony izy dia nilaza fa tsy ilaina izany ka tsy nitondra izany taratasy izany ny tenany. Nentiny zandary sy natao fanadihadiana avy hatrany ity vehivavy lehibe ity satria nanomboka nihiratra ny mason'ny fokon'olona ary saika maty ny fitsaram-bahoaka izy rehefa avy eo. Misokatra araka izany ny fanadihadiana ary hatolotra fitsarana ity vehivavy izay nanao resaka fisolokina ity. Vehivavy lehibe izay manodidina ny 20 taona eo ity nandainga nisy loky nilaza fa hizara tosika fameno ity ary nitaky vola tamin'ny tokatrano izay noresiny anarana ity. Teny Ankareby Fokotany Mandrosoa komina Alakamisy Anosiala distrikany Ambohitra Atrimo no nitrangany izany ny 3 septambra lasa teo iny. Araka izany dia melomelo hatrany fa niraty tsy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra ny karazana fisolokina isan-karazana amin'izao fotoana izao noho ny fitsiko ny fahasahiranana izay efa tena mampivadika ny sain'olona ary tsy visy amin'izany no mivarilavo tahaka an'izao nataon'ny vehivavy izao amin'ny resaka fisolokina olona tsotra izao. Tena sahirana loatra angambany ny malagasy amin'izao fotoana izao ka efa tsy hita intsony izay azo atao mba hitadavam-bola hany ka lasa manao an'izao karazana fisolokina maro isan-karazana izao mba ahafahana manjony ny hafa izay tsy mahalala ninninina. Ka noho izany melomelo hatrany amin'ireny olona izay milaza ny tenany ho hiraka avy any ambony ireny fa sao dia ho verivola ny hafarany. Raharaha famonoana zazavavy kely 9 taona indray. Nahitana tsindrona antitsy ny tendan'io zazavavy kely io rehefa natao ny fizahana ary mbola hita teny an-toerana ihany koa izay antitsy nanoromana azy izay. Tsy nitafy koa ny tapany ambany amin'ny vatany. Nambaran'ny mpitsabo tamin'io fotoana io ihany koa fa nosombaina noho ny fanolanana ny fivaviny. Fantatra ireo izay nahavanin-doza ary niaiky ny heloka avy hatrany ny lehilahy iray izay 22 taona voasambotra voalohany noho ny fisian'ny porofo izay tsy azony lavina hita teny aminy toy ny dian-drangotra teo amin'ny tarehiny sy ny tratrany. Ny akanjony koa mbola nahitana raha. Nosamborina ihany koa ireo izay namany roa izay notonony niarana natanteraka tamin'ny fanolanana sy ny famonoana izany. Noho io zaza io izay niantso vonjeo izy ireo no tena antiny namonoana ho faty azy io. Marihina fa mbola nahatratrarana rongony ihany koa teny amin'izy ireo. Voatazona vonjomaika eny amin'ny fonjan-tsiafahy taoriny nitondrana azy teo anatrihan'ny fitsarana izy telo lahy izay voarorohy ireto tamin'ity resaka famonoana zazavavy kely 9 taona izay hita faty teo akaikin'ny Borony Fokotany Belambanana komina Andoran'ny Fotsy
tamin'ny androny 7 aogositra 2024 tokony ho tamin'ny 7 alina sy sasany iny. Midika izany fa tena efa nivadika biby mihitsy ny olombelona amin'izao fotoana izao ary ny tahaka an'izao no tena tokony hampiarana an'ilay famosirana satria tsy vitany efa nanolana zazakely tsy ampy taona dia mbola ny afara tamin'ny famonoan'olona teo ihany koa ny fatratrarana an'izay rongony izay. Araka izany dia tena voararany lalàna tanteraka ny zavatra rehetra izay nataon'izy ireo ka mety hampigady izy ireo taona maromaro izany rehetra izany raha toa ka mitambatra avokoa ireo sazy rehetra izay tokony hianjady amin'izy ireo amin'izay zavatra ratsy nataon'izy ireo izay. Mbola resaka famonoana olona amin'ny fomba fianakaviana hatrany dia maty sy novonoan'ny reniny niteraka azy ny zazavavikely izay 4 taona sy zazalahy kely izay herin-taona sy 2 volana teny Ambody Filao Andalamahitsy Mananjary ny talata lasa teo iny. Olana ara-panambadiana ady mivady no nahatonga ity renim-pianakaviana ity namono ny menaky ny ainy. Saika hamofo koa izy taorian'izay saingy tonga ireo fokon'olona nakazy. Niakatra fampanoavana araka izany ity ramatoa ity izay namono nahafaty ny zanany ity. Tena mampalahelo ny trangan-javatra tahaka nytony satria ianao reniny iray ve no ny zanakao izay naloaka ny kibonao dia tena mampalahelo ary mahavaky fo ny trangan-javatra tahaka an'izao. Na dia inona raha ny disadisa sy ny olana eo amin'ny resaka fanambadiana izay dia tsy tokony natao ny namono ny zanaka fa ny olana tsy miala amin'ny olombelona fa ny saina ny tokony nankahirezina hatrany. Any fandriana indray dia takin'izy ireo koa ny fialan'ny Draine sy Chef Sisco ao fandrianao ankehitriny. Nitarika izao fitakiana izao ireo mikambana amin'ny FFI Fram CG Fandriana efa nisy ny fidinana nataon'ny Draine tao fandriana saingy tsy nanaiky ireto Fram ireto. Mitaky ny fitazomana ny talen'ny CG Tsiranana ao fandriana izay nafindra ny Draine Amorony Mania sy ny Chef Sisco toerana ny ray aman-drenin'ny mpianatra amin'io sekoly io ka izay no antony fangatahana an'izao fialan'ny Draine sy Chef Sisco ao fandriana izao. Eo amin'ny resaka fampianarana indray dia nahitana fienana ray faingo 7 isanjato ny tampahafahana fanadinana baccalauréat teto Madagasikara ho an'ny ity taona 2024 ity izany hoe 80 faingo 420 isanjato raha oharina tamin'ny taona 2024 izay nahatratra 70 faingo 70 isanjato. I Toamasina kosa no manana vokatra tsara indrindra izay 40 faingo 7 isanjato raha ny vokam-panadinana isam-paritra no resahana. Izay moa ny fanambarana izay nataon'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa manoloana ny vokam-panadinana baccalauréat farany teo iny. Izay sy zay ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra tsikaretra nanaraka n'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny amin'ny sisy tagasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.